Ny tena kristiana dia tsy manala zaza. Miroborobo fatratra amin'izao fotoana izao ireo fomba samihafa fanabeazanaizana sy fitandremana ny voka tsy niriana hono dia samy misafidy izay mampetipety azy avokoa, na ny manambady na ny tsy manambady, na ny tanora na ny mahazo azo taona. Eny hatramin'ireo zaza zara ratafala tao anatin'ny fahazazana azy. Dia betsaka ireo mihevitra fa ny olombelona ihany no mifehy isan'ny zaza aterany. Eny, misy famarinana ihany izany ary lalàn'ny olombelona izay imatimatesany manam-pahaizana ara-pahasalamana maneran-tany, saingy aoka ho fantatsika fa Andriamanitra mpamorona no tena tompony teny farany sy mpanantanteraka ny amin'ny olombelona rehetra na inona fahalalana sy fikarohana nataony. Asaiko ianao andinika ny tantarany nahaterahan'ny foko 12 ny Israely izay nanehoan'Andriamanitra ny fahalebiazany tamin'ny nahaterahan'izy 12 mirahalahy zanak'i Jakoba na nantsoina hoe Israely. Pirofo fa Andriamanitra no mametra ny isan'ny zaza ateraky ny olombelona. Ankehitriny moa dia efa malalaka amin'ny firenena maro maneran-tany ny fanalan-jaza ary isaorana ny tompo fa tsy mbola izay ny antsika eto Madagasikara na dia maro azy ireo manao izany antsokosoko. Malalaka ny olona eo amin'izao tontolo izao ametra ny isan-janany anao izay tiany fa tsy mba toy izany intsony isika kristiana izay tsy velona ho an'ny tenantsika intsony fa velona ho an'ny Kristy. Fantaro fa famonon'olona ny fanalan-jaza, hoy ny voasoratra hoe aza mamon'olona. Dia maro ny ilaza hoe ny zaza vao mitsaika an-kibo na antsointsika hoe fœtus na embryon ve dia olona, dia ho jerentsika ny voasoratra. Ary raha nisy olona ny fanditra ka mandratra vehivavy manananaka ka teraka tsy tonga volana ny zanany kanefa tsy misy maninona dia hosaziana tokoa ilay olona arak'izay anaovany vadin-dra vehivavy azy ary andoha arak'izay andidin'ny mpitsara izy, fa raha misy maninona kosa dia anome aina solony ny aina ianao, maso solony maso, nify solony nify, tanana solony tanana, tongotra solony tongotra, may solony may, ratra solony ratra, mivatra solony mivatra. Hitantsika arak'izany fa ny zaza vao miforona ao an-kibo aza dia efa aina ary sokajian'Andriamanitra olona avy hatrany. Samy mahatsapa angamba ny rehetra fa ao anatin'ny olona rehetra, eny, na tsy kristiana aza dia mahatsapa fa tsy ara-dalàna fa misy maharatsy ny fanalan-jaza. Tsy mahagaga izany satria efa nosoratan'Andriamanitra ao am-pon'ny olombelona ny didy amin'ny mahafahotana ny famonon'olona. Betsaka isika no miezaka manadio saina hoe tsy famonon'olona ny fanalan-jaza fa anio ny fanamasina nokatra ny masonao amin'ny tena fahamarinana. Ary rehefa ren'i Elizabeta ny fiarabany Maria dia nibitaka ny zaza tao an-kibony ary nofenoina ny fanamasina Elizabeta. Hitantsika fa mbola ambolana ny zaza tao an-kibo dia efa noraisin'ny tenin'Andriamanitra ho zaza, noho izany tsy miankina amin'ny faharetan'ny fitondrana voka ny mahavono olona na tsy ny fanalan-jaza. Ny teniko tsy niafina taminao, fony mbola tao amin'ny afinao ka noforononao isendrika tany ambanin'ny tany. Ny masonao efa nahita na dia fony tsy mbola ary fady azy ao. Voasoratra teo amin'ny bokinao avokoa ny andro voatendry, fony tsy mbola nisy na dia iray akory aza. Santionany any anefa izany fa maro eo andalan-tsoratra masina manamarina fa ny zaza amboaka dia olona ary famonon'olona ny fanalan-jaza. Fahotana ny fanalan-jaza fa tsy fahotana tsy azona famelan-keloka akory. Koa ankehitriny raha mahakasika anao izany na kristiana ianao na tsy dia mibeba, mekeny fahotanao eo anatrehan'ny tompo fa amelanao izy rehefa manenina mafy sy tsy mikasa amerina intsony ianao dia ho azonao ny famelan-keloka ary ho tapaka ny ozina ateraka izany vonon'olona izany teo amin'ny fiainanao araka ny voasoratra hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Andriamanitra endry loatra Andriamanitra ka mahalala izay mahasoanao. Efa voarindrana ny zavatra rehetra fa matoky azy. Ny anjaranao dia mamaritra ny hoavinao rehefa ho aminy ary tsy ho takatry ny sainao velively ny fahendreny. Toy ny tsy hafantaranao ny amin'ny alehan'ny rivotra na ny amin'ny fitombon'ny taoranao an-kibon'izay manananaka dia toy izany tsy hafantaranao ny asan'Andriamanitra mpanao ny zavatra rehetra.